Miarabantsika tsiray avindray tratra ity sabata maraina fa 7 volana oktobra ity. Soan'Andriamanitra isika fa mbola meny ny fahasoavany sy ny fitiavany. Raisy tombontsoa lehibe ho anao ity andro ity izay mba tsy handalo fotsiny ihany fa mba hanovo hery, hanovo fitahiana rehefa mandroso amin'ny fanarana ny tompo izany. Lohandirantsika ny amin'ny mofonenan'io dia hivavakisika. Ry Tompo Andriamanitra eo mbola veam-pisaoranao izay noho ny amin'ny fitahianao sy ny fitantananao anay, misaotra noho ny hery izay omenao anay, indrindra ny fiarovanao anay nandritra n'iny anemana iny. Tompo aoka ianao mba ho eo anilany mandrakariva ary ankehitriny dia mahatsiaro ny tsy fahamendrehanay izahay, mamela ny elokay mamandrafo aminay Tompo, mety aiza ianao hanadio anay afaka amin'ny tsy fahamarinana ka ho vita fihavanana aminao izay ankehitriny. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny mofonainantsika androany dia manao mpanambara ilay saina tsy manampetra, mpanambara n'ilay saina tsy manampetra. Nalaina amin'ny Jaona voalohany 2:20 tapany B manao hoe: zanakalahy tokana izay ao an-tranony iray, izy no nanambara azy. Amen. Mifandray amin'ny mpahavitrina amin'ny faritra rehetra eto amin'izao tontolo izao ireo mpitondra hafatra ny lanitra amin'ny alalan'ny fantsona maro samihafa, ary rehefa miantso ny tompo amin'ny fo marina sy mahitsy ny lehilahy sy ny vehivavy dia ionjo miondrika avy eo amin'ny seza fiandrianany avy any an-danitra. Miaino ny fitalaon'ny rehetra izy ary mamaly hoe inty aho. Tamin'ny fampianarana rehetra nataon'i Kristy dia ny fiainany no nasehony. Voaseho misongadina teo amin'io ohatra velo io ny lalàna masin'Andriamanitra, ary izy no mpanambara n'ilay saina tsy manampetra, fa hamarinana masina sy madio no nambarany fa tsy mba fihetseham-po na hevitra tsy azo antoka. Izay rehetra avy marina ozy izy dia miaino ny feoko. Tsy nanorina manda avo loatra izy ka tsy hahafahan'ny firenena eto tany mahazo tombony avy amin'ireo mpitondra ny fahazavana dia ireo solon-tenany. Manasa ny lehilahy sy ny vehivavy izy handinika akaiky an'Andriamanitra eo amin'ny tenany, hibanjina n'ilay fitiavana tsy misy fetra voaseho ao, malaza hoe fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Tiany loatra manko izao tontolo izao, hany ka tsy hainy ny hanome latsaka noho izany. Nanome fotoana izay azon'ny olombelona araraotiny izy, nandrotsaka fitahiana tamin'izy ireo, sosesehena sy fanomezana tsy tambo isaina no natosan'ny mandra-panokafany ny herin'ny lanitra manontolo an'ireo izay nahatongavany mba ho vonjena. Fanomezana izay omeny maimaim-poana ireo manafitra n'izao tontolo izao toy ny rivom-piainan'ny lanitra manodidina azy ny fitiavan'Andriamanitra. Fitiavana manao ahoana re izany fa tonga olombelona ilay Andriamanitra mandrakizay dia eo amin'ny zanany lahy ary ny toetra ho olona hatrany an-danitra ambony. Narahiny anjely rehetra hatramin'ny mpahaliana fantatra ny fizotry ny ady eto an-tany ilay nolazain'ny Satana fa fanjakany, kanjo nandresin'ny famindram-po. Tonga teto amin'izao tontolo izao ny zanak'Andriamanitra, feno fahamarinana sy fiadanana dia azony natao azy ny nanameloka azy, ary tonga hamonjy izy tsy ny taranaka Abrahama sy Isaka ary Jakoba fotsiny fa izao tontolo izao mihitsy ary anatin'izany izao sy anao. Dia iray so fifaliana lehibe izany ankehitriny, izay izy izay tsy manosy-potanana antsika fa mihaino ny fitaraina antsika ary manao hoe ity aho. Izy ilay azo antsoina amin'ny andro sarotra, izy ilay tsy mba mandainga tahaka ny olombelona, tsy manao fampanantenana pokaty fa manome fampanantenana izay mahasoa antsika tokoa ary mba hampitiavana ary tena tanterahana. Amen. Raha ny malala tsara indrindra mbola misaotra anao ny amin'izany teninao izany amin'ity maraina ity. Tompo misaotra anao izay mbola manome ny fitiavanao anay mandrakariva, mangataka aminao izay mba ho azoninao hatrany hijoro amin'ny fahamarinana ary aoka ny fanahinao masina mba ho eo alohanay, hanoro lalana anay ary koa
hiteny iny amin'ny zavatra rehetra tokony ataonay sy tokony tsy ho atao, tokony hiala virina. Ary aoka izahay hanana dingana vaovao, andray dingana vaovao ankehitriny ho amin'ny fisainana tsara kokoa hatrany, ho amin'ny fahamasinana miaraka aminao. Ary ihany koa mangataka aminao mba hamolena fanetretena sy fitiavana ny hafa ihany koa izay. Anaran'i Jesosy, amen.